Miarabantsika rehetra tafavory eto androany amin'ity andro tsy afaka adinoana, andro manatantara, andro manamarika satria andro manjombana ihany koa ny fahatsiarovana ireo izay lavy teto amin'ity toerana ity 15 taona lasa zay. 7 febroary 7 febroary 7 febroary 14 15 lasa taona lasa zay teto amin'ity toerana ity. Tsy afaka ao an-tsaina ny firefitrefitry ny basy, ny kikika sy ny taraina, ary miraikitra ao am-po ihany koa ny alahelo sy ny tomana. Tsy afaka adinoana ny zavatra nitranga tety, ary matsiaro manokana isika androany ireo lavo teto
amin'ity toerana ity noho ny tolona zay natao ny fitiavan-tanindrazana zay miredareda ao apo ary mifaniriana ampandroso amin'ny firenena zay mitoriana ao anatin'ny rano. Zay indrindra no iarako mankahery hatrany ireo fianakaviany ireo zay namoniny eny, ary indrindra ny tiako holazaina aminareo tsy raraka tany akory ny tolona izay natao, ary indrindra ny tiako mafisina dia tsotra ny zavatra rehetra nataontsika na hatramin'izay na hatramin'izao dia nakinitsika amin'Andriamanitra, ary izay indrindra no torako amintsika ny tenin'ny soratra masina ao anatin'ny ohabolana zay milaza ny hoe akino amin'ny Tompo, amin'ny Jehova ny asanao dia ho tanteraka ny fikasanao. Zay no antony tamin'ny 14 rehefa nanova ny lalam-panorenana isika dia ny teny filamatra, ny teny faneva ny repoblika dia novaiko manokana amin'ny mitondra ny hoe fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Satria ny fitiavan-tanindrazana no mitondra ny fandrosoana eto amin'ity firenena malalatsika ity. Ary ao anatin'izany finoana zany no nametrahantsika lalatsika sy ny zavatra rehetra hoentsika mpandroso an'ity firenena ity. Rehefa kinina amin'ny Tompo, rehefa kinina amin'ny Jehova ny zavatra rehetra dia ho lavorary sy ho tanteraka ny asa rehetra zay ho ataontsika. Matoantsika mbola eto androany, matoantsika mbola napetraka Andriamanitra ny vidiny ny vahoaka malagasy hitatana sy hitondra n'ity firenena ity dia satria nakinitsika amin'ny zavatra rehetra, ary mintsy matoka fa tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra zay ao apontsika, ny zavatra zay faniritsika apetraka eto amin'ity firenena ity dia ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ary zay fitiavan-tanindrazana zay no nibaiko atsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra sy ny asa rehetrarehetra zay ataontsika. Raha misy ny zavatra tsy tiana hiverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientina hamonoana ny olona zay tsy mitovy hevitra aminao. Ka melohana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny fampiasana fitaovam-piadiana izay entina andavo, entina hamonoana ny mpiray tanindrazana malagasy mitovy aminao. Efa niteny teto tamin'ny taona lasa hoe anjaratsika ny mamela ny eloka zay nanao ratsy tamintsika ao anatin'ny teny zay isan'andro ataontsika izany. Ary zay teneniko anareo rehefa manao ny marina, rehefa manao ny mahitsy dia tsy maintsy tafavoaka amin'ny zavatra rehetra zay atao, fa indrindra amin'ny adidy masina zay antsoantsika eto amin'ity firenena ity. Eto dia todika manokana ho anareo izay namana, izay mpiara-mitolona. Hitako taratra iny amin'ny endrika ireo ny alahelo sy ny tomany amin'izao fotoana izao. Ary indrindra fantatro fa mbola miraikitra ao apontsika amin'izao ora sy fotoana izao ny zavatra mitranga teto 15 taona lasa. Satria teto no lavo ny namantsika, teto no lavo ny havatsika, teto no lavo ny zanatsika, ny ray aman-drenitsika. Ary ny teny ho teneniko anareo dia izao: mitarika anareo ampandroso an'ity firenena malalatsika ity. Tsy ho raraka tany ny zavatra nataontsika, ny ezaka nataontsika, ny fitiavan-tanindrazana aopontsika ampandroso an'ity firenena ity. Ary indrindra ianareo rehetra azakivy fa mitraka,
Andriamanitra no ameny ibanga ao aminareo tsirairay avy. Amin'ny maha-olombelona dia hetsitsika ifanohana, ifanampy, ifanometanana, ifanintsy ary hiaraka androso ao anatin'ny tanjona zay apetratsika tsirairay avy. Dia ho anareo olom-bofidy, ho anareo olom-botendry rehetra, mahafatra ny tiako apetraka. Misy tolona natao teto amin'ity firenena ity. Ary zavatra lehibe loatra izany tolona natao zany fa tsy tonga ho azy, tsy tonga foana. Ka zay indrindra no mila fifandraisan-tanana, fanomezan-tanana mba hijerevana ny tombotsoany be sy ny maro ao anatin'ny adity sy andraikitra zay iantsoantsika tsirairay avy. Rehefa mipetraka izay dia minona reo anahy. Fa tsy misy sarotra tsy ho vitantsika ary tsy misy fampandrosoana zay ho apetratsika sy iritsika tsy ho tanteraka fa tsy maintsy ho tanteraka avokoa ny fampandrosoana any Madagasikara zay ho ataotsika. Ny tolona dia mbola mitoy, mibazina ny lasa isika ary mitodika ihany koa amin'ny ho avy. Ka zay ny teneniko anareo hoe mba hiray fohatra any isika, tsy anaiko zarazaraina, tsy anaiko ho ampediny fa ny fandresena zay azontsika dia mifiraisakina zay ananatsika. Masina loatra ny tanindrazana ary isika rehetra tsy maintsy mandresy ary Madagasikara tsy maintsy mandroso. Sotra topla Merci. My head